arainao isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo ny ao amin'ny vatany vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo ny ao amin'ny vatany vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana Alleluia amin'ny fifaliana lehibe indray raha sy navamalalina no antsika amin'izao fotoana izao dia falipindray ny tena koa mihaona aminao eto androany manonona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy amin'ny isa-tokantrano isambatan'olona dia manonona fiadanana tompo ho amin'ny tsirairay avy raha androany vao tonga miaraka aminay dia teteny aminay tsy kisendrasendra koa natongavana eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao halleloia dia manasa anao hatratra amin'ny farany mareta hatramin'ny farany fa ifampahiretonindray tsika amin'ity androany ity matoky somino fa raha miala eto anao dia tsy takan'ny nivoahano eto ny idiranao tsy takan'ny idiranao teto ny voahano eto androany fa ahery tokoa ianao ahitraka tokoa ianao dia tena hoe velona ireny fanantenanao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika eto milo azatrehtra aloha dia ndolotsika hivavaka ametraka ny fotoantsika eo am-pilatanan'Andriamanitra halleloia ka andao mpandrosika navavitsika ny izatsiala any Madagasikara izy nivavaka hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana dia aorianan'izay tsika dia ifampiaraba sy ifampizara-tsodrano tainy Jesosy Elizatsiala anao ny fitenenana tahiny Jesosy pasteur Menakavy dia tahiny Jesosy koa sika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana vavaka fiambenana izao dia mbola hiara hivavaka ary sika hametraka amin'ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao misaotra sy mankasitraka anao izay Jesosy ny amin'ny fitantananao anay ny amin'ny fiarovanao anay mbola velonay natrapa-monjena indray izay tamin'ity an'ity Jesosy ary ny fotoana mbola omenao ahafahanay manaraka izao vavaka fiambenana izao misaotra sy mankasitraka Jesosy tena hoe lehibe loatra ny fitiavanao anay tompo fona aminao izay Jesosy malalany amin'ny tsy fantanterahana ny sitraponao na tamin'ity tontolo andro ity sasao madio amin'ny ranao madio sy velona izay Jesosy mba tena hita ny fanatrehanao raha henon'ny teninao koa izay Jehovah Andriamanitra rainay dia aoka ny fonay tena hoe ho tanolonaka ny irinin'ny teninao mba tena hitoetra ary ho teny fiainana Jesosy ny teny izay hoeninay amin'ity an'ity indray ary apetraka eo am-pelatananao koa mivavaka ho an'ny firenena Jesosy mba tena hipaka ny firenenay izany vavaka sandratra eto izany dia apetrana eo am-pelatananao Jesosy ny fotoananay rehetra hatramin'ireo namanay ireo fianakavianay ireo mpiara-miazakazaka aminay izay mangetaeta anaraka an'izao fandarana izao Jehovah Andriamanitra dia tena hoe ianao ny amin'ny faingana ny dian'izy ireny tsirairay avy misaotra sy mankasitraka tompo malalo dia raha ny laza ny voninahitra dia ho anao irery ihany halleloia amen halleloia mankasitraka indrinanao ranabavy Elizatsiala dia Jesosy amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany maheriza foana amin'ny asan'ny tompo dia ara-nitsodranotsika androany salama fahavalopolo
andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Salamy fa valopolo andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo no tsotrahantsika amin'ny teny rady dia rabanareo aorianan'izay. Aminaran'i Jesosy ny Andriamanitra ny maro miverena ka tsy nijovy any an-danitra ary jereo kavangio ity voaloboka ity. Arovy izay nambolen'ny tananao ankavanana sy ny zanaka izay nampaherezinao ho anao. Voadotry ny afo izy sady voakapa, fongotry ny fananaran'ny tavanao izy. Moaka ny tananao ho amin'ny lehilahy ny tananao ankavanana dia amin'ny zanak'olombelona izay nampaherezinao ho anao. Dia tsy hemotra hiala aminao zahay, velomo zahay dia hiantso ny anaranao. Ry Jehovah Andriamanitra ny maro, ampodio zahay, ampahamira-pirato ny tavanao ary aoka hovonjena izahay. Halleluia, amen. Iza moa ilay voaloboka fa tsy zasy ianao. Zasy ianao io voaloboka mba mangataka amin'Andriamanitra hoe tsy njovy tsy njovy dia velomy. Halleluia, fa voaloboka nambolen'ny tananao ankavanana ihany. Raha mandalo olana mandalo ady ianao amin'izao fotoana izao dia Andriamanitra ilay hitsinjo anao dia hiverina izy dia amelona anao indray dia hiantso anao indray dia ampody anao indray dia ampamirapiratra indray ny tavany aminao ny Andriamanitra. Halleluia, amen. Jesosy nambiany tsomakirinina Koety, Roseminina France, fa any Madagasikara, tonga soa any Madagasikara nambavitsika Roseminina. Sandola Koety, nambiany tsomakirinina. Erikaraky France, Hortensina Koety, Kekerandrena soa ny Madagasikara. Jesosy noeko Koety, tahiny Jesosy ihany koa Merisobe Anjana, Arabia Saodita. Nasimi Koety, Hortensina Koety, Aingo Irinandrena Solo, France. Sandola Koety, Nasimi Koety, Aingo Irina Rodriguez, Arabia Saodita, Itody Raonso, France. Junarda, Liban, Artisanay de Madagascar, France. Suomeva, France. Mamina Angélique Koety, Andrina Suzelle, Suisse. Tsiriamboaramela, France. Jesosy Mpandresy, Madagascar. Angèle Pagès, France. Mampiolona, France. Marie-Jo, États-Unis. Tahiny Jesosy ihany koa Razanasoa Sylvie Koety, Asany Apôstôly, Madagascar. Kadaka Malala, France. Lantanina Marie Charline, Madagascar. Itody Raonso, France, efa noteneniko teo. Tonga soa ihany koa Kota Leoni, Arabia Saodita. Marina Tiana, Canada. Tahiny Jesosy Asany Apôstôly, efa noteneniko teo, Madagascar. Tonga soa daholo isika mianakavy. Fontaine Lalanirina, France. Tahiny Jesosy. Yama Koety. Tonga soa isika mianakavy. Mirabo antsika rehetra ary dia andoharitsika hiainga amin'ity fandalantsika vavaka fimbeny ity izay rahantsika amin'ny groupe 2 indray. Halleluia, groupe 2 indray miaraka amintsika manomboka androany dia maritra ny herinandro ity. Malimotsika tsy nisy fandarina satria mba somary tsy fiasana kely dia mba somary misy fiarahana kely ny menakavy kely dia tsy nasiana fandarina maro. Ilaina ihany koa izany fiarahantsika amin'ny ankohonantsika izany. Ny kamamitiana, tsy haiko moa zao ny kamamitiana hoe aiza tonga soa Fontaine Lalanirina Artisanay. Tojo Jesosy mandrakizay. Halleluia, efa eny ambony roplanina tojo andeha hisidina ho any Madagasikara raha tojo tsy haiko raha mbola aiza izy zao misy azy fa mbola faly be mahita anazy tonga eto mbola miaraka amintsika eto. Halleluia, dia Jesosy hita. Milian'Andray Malala, Allemagne, tonga soa. Lohatsika ijoroavolombelona, inona no nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanareo, inona ny zavatra azonareo ijoroana vavolombelona mba hanandatantsika an'Andriamanitra. Ny zavatra anankiroa. Ny voalohany, nisy tao ampiasana anay zany rehefa nisy zavatra misy entana avy lavitra be zay sarobidy ireo entan'ireo. Dia nisy fotoana indray nandalo teo amiko dia mandalo amina responsable hafa dia mandeha makanimakany dia tsy hita ireo colis ireo, tsy hita ireo entan'ireo. Dia izany nanontanian'ilay ramatoa mpiara-miasa aminay, aiza hozy izy fianao nandalo teo aminao ilay izy.
dia le izy ao anatin'le izy ohatrany hoe hitanareo ohatrany hoe misy ohatrany hoe efa tiana mihitsy hoe hitotona eo amiko le fahadisoana dia manazava nampasiako tary amin'ny olona ohatro tsy any e so zany le olona any dia arovany hoe tsy tany dia arovany koa le olona teo aloha fa eo aminahaka any tiany hoe eto a Francfort dia efa hiala mihitsy fa dia anaraka kely mandra-patena andeha mahereza tojo tokava soa Jesosy ombanao sy vimbinanao dia zay zany ohatrany hoe le olona zany te hanizingiziny eto amiko fa sanatria izany nangalatra an'le Colline zany nanary an'le Colline zavatra sarobidy ve no anatin' izy ireo dia za moa zany tena niteny hoe teto amiko dia efa tariva ary indray jerena ohatrany hoe fahitako azy ohatrany tsy dia te hijery an'le any ariana sy ny tany aloha izy fa ohatry ao amiko ihany dia za moa tsy teo fotsiny izay tena zay hoe tsy maintsy ho hita izay dia tsy maintsy ho hita ny marina momba an'izay alleluia dia zany tondram-bavaka zany ravaka hoe Jesosy jereo nge Jesosy fa dia davin'reto olona eto ampangaina ny mpanomponao alleluia ohatrany dia davin'reto olona eto ampangaina ny mpanomponao hoe sanatria nangalatra na manodikodina zavatra fa za tsy fainao aokiteny za tsy za anginy dia inona ozy nareo andeha tenin'ny fotoana andeha tenin'ny fotoana androany amin'izay mifaina tamin'ny olona io dia nanontaniako izy aiza ho nanaonao le izy ahoana ny toyana dia menamenatra izy mitena efa hita le izy fa aila izy lasa tany Azia tany mihitsy le zavatra lasa ny Azia nefa tokony aty aminay nalefa le olona tao aorianako zany nanao adisoana dia nalefa ny tamina conteneur mandeha makany Azia le izy dia lasa ny Azia dia ny olona tany Azia amin'izay ny anso efa taty ariana be hoe ahoana reto dia mbola naverina taty indray dia olo io zany nitsotsoka anahy menamenatra anahako rehefa nitena hoe fa nahoana le izy dia efa milamina ahoana taiza le izy nita iza nandefa anazy dia olona tao aorianako le olona efa nteneniko anazy efa tao le izy tsy te hiaino any mihitsy satria vazaha mitovy aminy fa ianao zany avy any amin'ny firenena sahirana dia mety hoe ianao mihitsy no za tsy nananahy ny atsioko an'anaran'Andriamanitra velona hita any izy dia menamenatra dia mitsotsoka mamaly an'le izy hita ihany taiza ho any hita ahoana fa dia eny hita efa milamy eno ianao tamin'iny dia tena hoe hitanao zao zao le izy io fa niteny taminao hoe tsy maintsy ho hitanareo ihany le hita an'izay hoe aiza izay zavatra izay hitanareo le havana io ny marina tsy maintsy apoitra an'Andriamanitra tsika rehefa manao marina koa tsika tsy matahotra fa na hoelana ho aingana na ny volana ny taona tsy maintsy apoitra an'Andriamanitra ny marina dia amin'izay fotoana izay ianao hiandrandra ny landy ny teny misaotra Jesosy faharoa manarakaraka an'izay nisy zavatra nitranga kely izay taminay mivady ny vita sabata iny tsika vita sabata tsika avy nanao sabata iny dia nisy zavatra mahafinaritra tena hoe azo lazaina hoe fahasoavan'Andriamanitra tsy dia azoko omenanareo moa ny detay an'le izy hoe inona fa mino fotsiny nareo fahasoavan'Andriamanitra ngeza be zany ny raisinay mivady ao aorianany sabata iny tena hoe fifaliana mahafinaritra Jesosy dia aizoko avombelona aminareo tena mihaino fiainantsika izy ary mitsinjo antsika izy ary tsy mamela antsika irery izy ho an'Andriamanitra ny voninahitra tsara Jesosy anjaranareo indray zao fa no miteny fa hieno hira aloha tsika dia rehefa hieno hira tsika dia aoriana tyrity mba avakiko indray ny fitsona avombelona zay nataonareo vitsivitsy ihany ny vakiko mba tsarasan'ny fotoana fa lasa ihany ny fotoanantsika ta iny Jesosy mino finaritra tao le ary
Halleluia. Malemy a fa ianao. Marina zany ry havana malala. Marina mihitsy zany fa tsika dia tena mahatsapa fa tsika malemy a fa Jesosy no herintsika. Mahatonga antsika mbola mijorotra an'io satria Jesosy. Halleluia. Tsika tsy matanjaka izany fa tsika maharevo sy malemy foana. Malemy aho fa ianao. Amen. Tsara indrindra. Ohatra tsika maky fijona vavolombelona, atomboka any amin'ny voalohany izay nanoratra mihitsy androany mba atombokantsika any amin'ny voalohany. Hoy tody raha onso hoe voninahitro n'Andriamanitra iray ihany fa mbola mety tombonandro izay mianakavy no salama tsara daholo ary tonga tsy ho eto amin'izao indray. Halleluia. Amen. Raiko Jesosy hoy Jerika fa tena nilamina avokoa ny asa mandrararira sady nahita fahitampiti. Halleluia. Tsara Jesosy. Izao n'Andriamanitra ho marina tenana andamina tontolo andro ka raha mbola nahatonga salama tsara Jesosy. Ny tontolo andro androany tojo dia isaoraka an'Jesosy efa nilamina soamantsara daholo ny fizavana sy ny pôlisy sy ny sisa. Na dia nihoatra aza ny be aza ny poids entako amin'ny valizy enina be izao noentiko misy 24,5 au lieu de 23 maximum nisy 24,5 au lieu de 23 kilos maximum aza noho ny fitahin'Andriamanitra dia narefa an'ilay olona ihany dia efa tonga eto Francfort koa ihany koa dia mitohy ihany ny dia isaorako sady Jesosy fa vitantana ny dia anay tonga soamantsara ny mada izy nankasitraka palestina vatsy na rehetra ny tondra mavaka tonga ava sotojo tahin Jesosy. Hoy lina hoe Halleluia. Misaotra n'Andriamanitra rehefa nanao surprise taminay izy omaly dia Jesosy nisaotra azy koa fa totosa soamantsara ny akiavitra ny marina teo. Vita tsara tao anaty filaminana ny asa mandrararehitra, lamina koa ny fiverenana ankizy nandeha nianatra androany dia tafoana soamantsara tao trano
izay mianaka tiraina ny anarany masina voninahitra ho azy rery ihany. Halleloia, amen. Hoy rozimina misaotra an'i Jesosy fa tonga soamatsara dia voninahitra ho an'ilay tsy toa. Halleloia. Faranovakiko tonga soa rozimina faranovakiko tiraina Jesosy malala hoy soameva fa vita soamatsara la journée nahazo fahasalamana hatrany mbola velonaina soamatsara isika mianakavy tonga eto tsy naheno vaovao ratsy. Halleloia. Farany dia farany hoy zinarita hoe isorako Andriamanitra fa mbola velonaina soamatsara feno fahasalamana mbola tafio eto indray noho ny famindrapony tsara Jesosy. Halleloia, amen. Izay no fijoroam-bavolombelona izay isorako anareo manaiky ame voninahitra n'Andriamanitra hatrany amin'ny zavatra izay nataony. Mino fa hitan'Andriamanitra avokoa dia mino fa tena misandratra izy ao an-danitra ao. Fandarantsika ty raha toa tsy avelatsika nomboka raha tsy misandratra Jehovah. Halleloia. Mankasitraka pasteur fa mampineo hoy Suzel, tahian Jesosy Suzel, mankasitraka ihany koa. Andahorantsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra izay hoentin'ny ranabavitsika Anitra Clarisse no hitondrasika anatin'ny ten'Andriamanitra androany. Dia tahian tompo ary ranabavy Anitra Clarisse omenanao avy hatrany ary ny fitenenana dia aorian'ny toriteniny dia mivelona eto indray ny tena koa mamelavelatra ny ten'Andriamanitra. Tahian Jesosy Anitra Clarisse amin'ny fitenenana. Tahian Jesosy pasteur dia tahian Jesosy tsika rehetra mankasitraka indrindra pasteur nanome fitenenana manona fedanan Jesosy ho amintsika tsirairay avy. Ny ten'Andriamanitra izay hozaraiko amintsika androany dia nalaina tao amin'ny boky Mpitsara. Boky Mpitsara toko 420 andiny voalohany ka hatramin'ny 20. Boky Mpitsara andiny toko 420 andiny voalohany ka hatramin'ny 20. Izany hoe hozaraiko roa ry havana ty toriteny ty. Vakitsika aloha ny andiny voalohany ka hatramin'ny 4, dia avy eo vakitsika indray ny tapany 2 amin'ny 5 ka hatrany amin'ny 20. Tsara toko 420 andiny voalohany ka hatramin'ny 4 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Samsona nidina nakany Timna ka nahita vehivavy tao Timna avy tamin'ny zanaka vavin'ny Filistina. Ary niakatra izy dia nilaza tamin'ny rainy sy ny reniny hoe efa nahita vehivavy tany Timna avy tamin'ny zanaka vavin'ny Filistina koa ilay ho vadiko izy ankehitriny. Fa hoy ny rainy sy ny reniny taminy, moa tsy misy vehivavy mihitsy fa eto amin'ny fianakavian'ny rahalahinao na eto amin'ny fireneko rehetra no dia mandeha maka vady an'ny Filistina tsy mifory ianao. Dia hoy Samsona tamin'indray, izy no alao fa izy no mahafinaritra tokoa. Fa tsy fantatry ny rainy sy ny reniny fa avy tamin'i Jehovah izany, satria nitady izay ediny tamin'ny Filistina izy, fa ny Filistina nanapaka ny Israely tamin'izany fotoana izany. Halleloia. Zao ry havana, eto dia Samsona aloha mariako aty am-piandohana, zaza mahagaga izy io. Omen'Andriamanitra ny rehetra ray aman-dreny izay momba, satria tia hanafaka ny vahoakan'i Israely Andriamanitra. Na ny nisiny aza dia anjely nampilaza ny ray aman-dreny ry havana. Ary mbola nisy fepetra ihany koa miaraka tamin'izay. I Samson amin'ny toko 17 no milaza an'izay hoe fahateran'i Samsona izay. Ary Samsona dia olona nazirita ao an'Andriamanitra, izany hoe olona natokana no hamasinina izy mba tena hoe olona hafa izany izy, olona voatokana spesial amin'ny alalan'ny voady na fanekena moa matetika izay ny fanaovana an'ilay hoe nazirita. Fa i Samsona eto tsy misotro toaka, tsy mahazo misotro mikasika zava-pisotro misy alcool, tsy azo kasihana hareza ny volo, tsy mikasika zavatra maloto, biby, fatin-javatra na fatin'ny olona, tsy mikasika an'izany i Samsona. Fa izao mba ahafahan'Andriamanitra nanafaka ny Israely izay eo am-pelantanan'ny Filistina dia nataon'ny Samsona. Ary ny fomba nampiasain'ny Samsona dia tena tsy takatry ny saina. Andriamanitra namehan'ny zanak'Israely nanolotra anazy eny an-tanan'ny Filistina amin'ny toko 17:1 ao misy an'izay. Andriamanitra izany nanolotra anazy 70 taona
tamin'ny Filistina satria nanao izay ratsy teo imason'Andriamanitra ry havana vahoakan'i Israely. Kanefa tsy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra. Tsy mila miezaka koa hoe atakatra. Ohatry ny nataon'ny ray aman-dreny Samsona zao hoe tena niteny Samsona dia hakavady ary amin'ny Filistina dia marina ny teny ry zareo hoe aninona any ianao fa maninona no any ianao ny hakavady fa zao efa planina n'Andriamanitra daholo izany ry havana. Mila manaiky fotsiny dia makatozy elazainy dia tanteraka izay planina n'Andriamanitra amintsika aorianan'izay satria efa voasoratra any amin'ny Isaia 5:25 dia izao no tenin'Andriamanitra hoe fa ny fihevitra tsy fihevitrareo ary lalako tsy lalanareo hoy Jehovah. Olona tsy tokony hisy izany Samsona izany ry havana raha ny lôjika ny jerena satria olona momba ny ray aman-dreniny. Fa izao noho ny amin'ny vahoakan'i Israely izay tian'Andriamanitra hafahana dia nataony nisy Samsona ho fifalian'ny ray aman-dreniny ary ihany koa hafahan'Andriamanitra manatanteraka ny izay fanafahana izay ihany koa ary tsy vitan'izany fa mbola nitarihany ihany koa hanambady vehivavy Filistina. Any amin'ny tena hoe tsy tokony hanambadiana mihitsy fa raha ny zava-misy sy ny fiainana mantsy dia olona tsy tokony hanambady tsy fakavady izany vahoakan'ny izany zanaka vavy Filistina izany ry havana. Any amin'ny Exodosy 4:30 any dia tena hoe 5:12 dia tena voarara mihitsy ny fanambadiana ny zanaka Filistina satria tena mpifahavalo ny Israely sy ny Filistina fa izao nanana fahendrena ny ray aman-dreniny Samsona ary nanaiky ilay fanambadiana na dia nanana zo ary izy ireo ny andahany izany fanambadiany Samsona izany dia nanaiky izy satria Andriamanitra no nitarika. Raha toizantsika ny vaky teny ao amin'ny 5:5 dia toizantsika amin'ny anaran'i Jesosy vaky toy izao hoe dia nidina Samsona sy ny ray aman-dreny nakany Timna ary no tonga tany amin'ny tany mboaloboka tany Timna izy dia indro nisy leona tanora izay nierona taminy. Dia latsaka tany-kery tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah ary ilay leona tanora dia nisamahany ohatry ny fanatsamahana zanak'osy nefa tsy nisy na inona teny tanany ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny izay efa nataony. Dia nidina izy ka niresaka tamin-dra vehivavy ary nafinaritra ny Samsona tokoa izy ary rehefa afaka kelikely dia niverina mpiakatra azy Samsona ka nivily izany fatin'ilay leona ary indro nisy reny tantely ny vangongo sy tantely tao amin'ilay fatin'ilay leona ary nalainy Samsona izany dia netiny teny tanana dia nihinana teny am-pandehanana izy ary nakany amin'ny ray aman-dreniny izy dia nanome azy ka nihinana izy mivady nefa tsy nambarany taminy fa avy amin'ny fatin'ilay leona ny nangalan'ny tantely. Dia nidina ho any amin'ny vehivavy ny rain'i Samsona ary nanao fanasana teo Samsona fa izany ny fanaon'ny zatovo. Ary izao no niseho rehefa nahita azy izy mianakavy dia nitondra namana 30 lahy hitoetra ao aminy. Ary hoy Samsona tamin'ireo, anao fampanonana aminareo ankehitriny koa raha lazainareo amiko tokoa ny heviny ao anatin'ny afotoan'ny fanasana ka fantatrareo dia omeko lobaka 30 sy akanjony 30 miovy ianareo. Fa raha tsy mahalaza izany amiko ianareo dia omenareo lobaka 30 sy akanjo 30 miova dia hoy izy ireo ataovy ary ny fampanonana mba ho henonay. Dia hoy Samsona taminy, avy tao amin'ny mpihinana ny voahany aminy ary avy tao amin'ny maheriny ny voahany mamy. Dia tsy nisy nahalaliza ny fampanonana izy tao amin'ny natin'ny atelona. Ary izao no niseho tamin'ny andro fahafito dia hoy izy tamin'ny vadiny Samsona, tao amin'ny vadinao mba ilaza ny fampanonana aminay fa ndrao doranay amin'ny afo ianao sy ny ankohonandrainao. Efa nanasanay va ianareo hoentinareo mifafa izay anananay? Moa tsy izany va? Ary ny vadiny Samsona dia nitomany teo anatrehany ka nanao hoe halanao fa tsy tianao tsy akory. Efa nao fampanonana tamin'ny zanaky ny fireneko ianao nefa tsy nolazainao tamiko ny heviny. Ary hoy izy taminy, indro na dia ny raiko sy ny reniko aza tsy nilazako azy
ka ianao fa no ilazako dia nitomany teo anatrehany nandritra ny afotoana izy izay naharetany fanasana raha vehivavy ary izao no niseho tamin'ny andro fafito dia nilazainy Samsona tamin'ny raha vehivavy satria nitakirisina taminy izy ary raha vehivavy kosa dia nilaza ny fampanonana tamin'ny zanaky ny firenena ary noho ny tamin'ny andro fafito raha mbola tsy maty ny masoandro dia hoy ny lehilahy tao an-tanàna tamin'ny Samsona inona ny mamonono ny tantely ary inona ny mahery noho ny liony ary hoy kosa izy tamin'ny raha tsy nampiasa ny omby vavy keliko ianareo dia tsy nahalala ny fampanonana nataoko dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah ka nidina nakany Askelona izy dia namono 30 tao ary naka ny fananany ka nalainy fitafian'ireo ary nomeny izay nilaza ny fampanonana dia nirehitra ny fahatezeran'ny Samsona dia niakatra tany an-tranondrainy izy fa ny vadin'ny Samsona dia lasa ny namany izay nataony sakaizany. Alleluia. Eto ry havana dia nanaiky ny ray aman-drenin'ny Samsona ary rehefa manaiky ary manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo dia nanomboka teo koa ny fisokafan'ny Samsona. Azo hery tsy tena hoe hery tsy mahazatra, hery mahagaga avy any an-danitra ry havana ary ny fanahin'Andriamanitra dia nilatsaka tao aminy foana nanampy azy tamin'ny zavatra rehetra hany ka lasa nahavita zavatra lehibe izay tsy vitan'ny olombelona izy. Nahavita namonina natsamaka vavana liona zany ary na dia be da be ary ny fandrebirebena ny fanodikodiana tsaina sy ny sisa rehetra teo n'ilay nisy any fampanonana izany hoe ohatra hoe karazana ankamantatra izay nisy fanambasana tao ambadika ry havana dia izao efa planina n'Andriamanitra daholo izany rehetra izany entina ahafahana manatanteraka ilay fikasan'Andriamanitra sy ny tanjona amin'ny alalan'ilay fanambadiana. Teto izao dia ilay vadin'ny Samsona mihitsy ny lasa ohatrany hoe namadika ilay vadiny izy izany lasa nomba ny reto olona iray firenena taminazy nanome an'ilay valiny ary reny nefany dia efa tanatin'ny planin'Andriamanitra daholo izany satria fanahin'Andriamanitra ny tao amin'ny Samsona ry havana. Any amin'ny 5:12 ampitsara ihany 4:7 ary sange dia valany rano biriky izany hoe masoarana anina nahavitany Samsona namono olona 10 lahy tena tsy takatra ny saina izany ry havana fa izao ho antsika dia tsotra fotsiny mila manana fahamalinana antsika fahatakarana tena hoe mila malina antsika ara-panahy mba ahafantarana hoe avy amin'Andriamanitra taridalan'Andriamanitra ve izao ary mila mahay miaino ny feon'Andriamanitra mila mahay mamantatra ny fanan'Andriamanitra tsika mila manana ny esprit de discernement fa rehefa manaiky tsika ary manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra alatsany ao amintsika foana ny fanahiny hanampy antsika hanatanteraka n'izay iraka mpanaovina antsika ary na dia ny olona mafiatoka maditra olona mpiodina tahaka ny vahoakan'i Israely nge ry havana tena hoe nampian'Andriamanitra votan'Andriamanitra marina mety hoe mafy be ny nanoloran'Andriamanitra anazy 70 taona teny an-tanan'ny fahavalo teny an-tanan'ny Filistina fa izao Andriamanitra tenany ihany no nitady ny vahaolana entina nanafahana ny vahoakan'i Israely teny ry havana ka fanotsiana fotsiny sy fananarana izany rehetra izany na dia mafy aza fa izy Andriamanitra dia manafaka ry havana ka te-haka herantsika tsy tokony hiandrintsika ry havana hoe efa faizina tsy tokony hiandrintsika hoe efa mahazo fananarana mafy vao afaka ny andeha anaraka ny tenin'Andriamanitra anaraka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsika na dia be siasi be fahotana mafiatoka dia mamindra fo foan'Andriamanitra ry havana ary mamela antsika foana izy ka nahoana moa no hiandry an'izany tsika ry havana hiandry fananarana sy famaizana foana vao ahatsiaro tena vao anaiky anaraka ny tenin'Andriamanitra hanatanteraka ny didiny dia ny eo akaiky ny fiainanao dia ho tsapanao ry havana fa tena lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra anao lehibe nataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao ka ina manakana anao tsy hanompo azy tsy mila fepetra
Zao any amin'ny Isaia toko enina amby efapolo azafady Isaia toko enina amby efapolo andiny faefatra ry havana dia na dia mandra-pantitra ireo aza dia tsy miova hoy Jehovah. Ary mandra-pahafotsy ny volinareo dia izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izany nanao ka izaho ihany no hitrotro, eny izaho no hitondra sy hanafaka. Aleloia. Dia izany tenin'Andriamanitra izany ry havana no entiko ampaherezana anao, tianao Jehovah. Tena tiantsika izy. Ka ina manakana antsika tsy hanompo azy, tsy hanao sitrapony. Dia makasitraka indrindra ny amin'ny fiainoana ho an'Andriamanitra rerany amin'ny voninahitra. Haleloia. Amen. Haleloia. Sotra betsaka anao raha nambavy anitra Clarisse tamin'ny toriteny mamy. Jesosy hamaly fitianao dia mitombozy sy pasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asany tompo. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa izay nampahery azy tao anatin'ny toriteny. Dia Jesosy koa hamaly fitianao satria mampahery an'izareo foana ireo fankasitrahana ataonareo ireo. Raha mba te sitraka hoe hampahery azy dia mio teny mamy izy tamin'ny toriteny raha nampahery anao izany toriteny izany. Tantara jerentsika androany dia eo amin'ny bokin'ny Mpitsara. Tsara toko efatra ambin'ny folo, nanambadian'i Samsona ny vehivavy Filistina anankiray sy ny namaliny ny Filistina. Any amin'ny Soramany aloha dia efa hita hoe misy zavatra hafahafa satria ny zanak'Israely dia tsy avelan'Andriamanitra manambady hafa firenena. Ary ny hafa firenena dia anisan'ny voalohany androany ny Filistina satria Andriamanitra, voalohany indrindra Andriamanitra dia niteny tamin'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'i Jakoba mba hanao famorana fa ny zanak'Israely dia mifora, atao didipoitra izany ny lehilahy. Ary izany koa mahatonga antsika malagasy, tsika koa dia mila foraina ny zazalahy satria sitrapon'Andriamanitra izany. Dia any amin'ny fanombohana dia efa misy zatra tsy milamina satria any amin'ny Soramany dia efa fantatra hoe Samsona izany manambady vehivavy Filistina. Dia raha vakitsika tokoa ny tenin'Andriamanitra dia miteny tokoa ny ray aman-dreny hoe rehefa niteny Samsona any amin'ny andininy faharoa any amin'ny Mpitsara toko efatra ambin'ny folo hoe manao hoe alao vadiko izy ankehitriny. Hoe misy vehivavy hitany izany dia hitany fa tsara dia mba alao vadiko ozy izy. Dia hoy ny ray aman-dreny ny tamony. Fa ngaha dia tsy misy vehivavy eo amin'ny zanakavanao na atao amin'ny fireneko rehetra no dia mandeha maka vady any amin'ny Filistina tsy mifora ianao. Dia hoy Samsona tamindray, izy ihany no alao ahy fa izy mahafinaritra. Raha jerena amin'ny maso sy ny fotsy miangatra izany ry havana dia azo lazaina hoe mandika lalàna ihany Samsona hoe fa maninona ary Andriamanitra zao efa miteny hoe aza manambady hafa firenena, tena nambady hafa firenena izy. Nahavariana tokoa ary tena anisan'ny dadany no nanakihana voalohany tamin'izany hoe tsy mety izao ataonao izao satria tsy sitrapon'Andriamanitra izao ataonao izao ry Samsona. Nefa ianao tsy olon'olom-poana fa ianao anie ka olona nofidian'Andriamanitra hanapaka ny zanak'Israely amin'ny tanan'ny Filistina. Fa andininy faefatra dia miteny manao hoe amin'ny tsara toko efatra ambin'ny folo andininy faefatra fa tsy mba fantatry ny ray sy ny reniny fa avy tamin'i Jehovah izany satria nitady izay hidiny tamin'ny Filistina izy. Ny lesona voalohany jerentsika dia izao io andininy faefatra io manao hoe fa tsy fantatry ny ray sy ny reniny fa avy amin'i Jehovah izao. Misy zavatra ry havana malala tsy eritreretintsika mihitsy hoe zafady andrasiny kely amintsika.
mialatsy indrindra. Alléluia. Somary message kely fa misy message maika be bititra mialatsy indrindra. Ny lesona voalohany jerentsika zany dia zao, misy zavatra zany mitranga izay eritreretina hoe tsy tokony atao, ary tena tsy tokony atao io satria Jehovah ihany no niteny an'izany ange hoe tsy azonareo atao ny manambady ny hafa firenena dia ireo tsy mifora ireo. Fa hoy Samsona ohatra hoe bedoika be zany Samsona teo, de tsy jirotra hoe tsy te halala tena didin'Andriamanitra mihitsy zany Samsona teo. Fa nahoana ary? Nefa Samsona voafidin'Andriamanitra, tokony hanao ny sitrapon'Andriamanitra foana. Fa mahavariana anaty teny kely hoe tsy fantatry ny reny sy ny reniny fa avy tamin'i Jehovah zany, satria Jehovah kay efa nitady izay hiadivany amin'ny Filistina. Eo ambadiky zany zavatra zany efa misy planiny Jehovah. Ary tsara fantatsika fa taorian'izany zavatra zany dia nisy zavatra nitranga tamin'ny Samsona izay famantarana. Raha ny tena marina zany ilay Samsona ity, ary raha niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tokony hialan'Andriamanitra. Raha vakintsika ny andininy fahaenina dia zao ny tenin'Andriamanitra: nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah. Te anontany anao ary fa maninona ary mbola nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah ary raha nanao izay tsy sitrapon'Andriamanitra i Samsona? Tsy tokony hilatsaka io. Fa nilatsaka ilay izy satria zao aika ilay zavatra nataon'ny Samsona. Misy zavatra angery avana malala tena teneniko antsika mihitsy hoe tsy eken'ny fiarahamonina. Eny, mety tsy eken'ny lalàna aza, fa Andriamanitra dia mandeha eo ambonin'ny lalàna. Jesosy Kristy tompony sabata dia tompony lalàna. Rehefa nikanin'ny olona Jesosy hoe manasitrana olona amin'ny andro sabata satria tsy azo atao ny miasa amin'ny andro sabata. Inona moa ny asan'i Jesosy ankoatra ny mampandrafitra azy? Mpanao sitrapon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra. Dia inona zany ny asan'i Jesosy? Inona ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra? Mampahery, mampitsangana, manasitrana. Dia nataon'i Jesosy zany. Ary nikanin'ny olona Jesosy tokony tsy azo atao zany amin'ny sabata. Dia Jesosy tompony sabata mihitsy kely eto. Jesosy zany Jehovah Andriamanitra afaka mandeha eo ambonin'ny lalàna. Hoy fitentsika tsy misy ambonin'ny lalàna zany Jehovah eo ambonin'ny lalàna ka. Jehovah tena eo ambonin'ny zavatra rehetra. Eritreretinareo fa mahavariana mihitsy hoe naseny sy n'Andriamanitra nandika lalàna zany raha diniana i Samsona teto. Inona kay ny antony? Te hiady amin'ny Filistina Jehovah. Ary ao ambadiky Samsona misy vahoaka iray manontolo babo. Any amin'ny Matthieu toko 5 sady Matthieu toko 1 Matthieu toko 1 andininy 1. Raha mamaky ny tantaran'ny filazanan'i Jesosy tsika, misoramana dia ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, dia variana anao mahita hoe razan'i Jesosy Kristy. Ohatra zao hoe teteny aminao zao hoe misy ohatra zao ilay zany tsika any Madagasikara, taloha tsika nanana mpanjaka tany. Dia jerenareo ireo mpanjaka ireo dia nisy sorsa foana ny angany, dia nisy nipoirana daholo ireo. Ary mahavariana fa tsy mba mipoitra tany amin'ny olon'olom-pony ireo fa tena avy tany amina tena zanak'Andriana tokoa. Dia ireo lasa mpanjaka. Dia avy eo ny zanany lasa mpanjaka, dia mpanjaka dia tsy niova mihitsy izay zavatra izay. Fa tsika raha mandinika ny tantaran'i Jesosy
dia Jesosy tsy nivoaka avy amina taranaka tsara sy mahafinaritra daholo kory. Raha vakianao ny tantaran'io filazana ny razan'i Jesosy Kristy, dia vakiako aminao tsika misy fotoana tsara mamaky an'ireny rehefa tsika hoe anarana be dia be fotsy dia tsisy ilaina azy fa ilaina io. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy. Andiny voalohany. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy zanaky Davida, zanaky Abrahama. Abrahama dia niteraka ny Isaka. Isaka niteraka ny Jakoba. Jakoba niteraka ny Joda amin'ny rahalahy, ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara, ary Fareza niteraka ny Hezrona, ary Hezrona niteraka ny Rama, ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona, ary Nasona niteraka ny Salmona. Reo zany zao dia mbola olona milamina daholo, mbola taranaka mahafinaritra be daholo reo. Miainga fa ny amin'ny Abrahama tonga dia mbola olona fa nanomboka amin'ny 15 nge mba vakianao antsika mba araka maky. Ary Salmona, Nasona zany niteraka ny Salmona, ary Salmona niteraka ny Boaza. Boaza zany lasa vadin'ny Rota. Fa Izakay no nivadiny Salmona. Izakay tamin'Izakay Salmona no niteraka ny Boaza. Dia vakianao io tamin'ny Rahaba. Dia mba fantatra hoe iza io Rahaba io? Iza io Rahaba io? Io le atao hoe Rahaba janga. Hainao zany hoe janga. Zany vehivavy janga zany dia asen'Andriamanitra hitsoahana zany. Zany vehivavy janga zany dia asen'Andriamanitra hiviliana lalana zany. Fa mahavarina Salmona nanambady ny Rahaba dia niteraka ny Boaza. Raha tsy teo Rahaba izay averika any, Rahaba janga. Tsy navelan'Andriamanitra ny vily lalana Salmona fa tonga dia nanisy teo amin'ny Rahaba. Rahaba janga. Fa tao amin'ny Rahaba janga no nisy an'izany atao hoe niteraka an'izany hoe Boaza, izay lehilahy manan-karena be, izay tonga avy any vehivavy anankiray niverina mipetraka tany Jerosalema, dia nitsimboka teo amin'ny tao amin'ny sahany, tao amin'ny tanimbariny. Dia ireo indray nitambatra dia niteraka ny Obeda. Dia Obeda niteraka ny Jese. Ary Izakay zanaky Jese, Davida zanaky Jese. Hitanareo misy ny zavatra avelan'Andriamanitra iseho, tsy no amin'ny zavatra iny ihany, fa no amin'izay zavatra mitranga aoriana. Ary raha vakiantsika ny tantara rehetra, ary raha ny tenin'ny olona hoe Jesosy zanaky Davida, dia jereo ny tohan'ny tantara fa any miafarany hoe Jakoba niteraka ny Josefa vadin'ny Maria any amin'ny 1 ary Maria niteraka ny Jesosy izay atao hoe Kristy. Mahavariana zany Jesosy mihitsy ny resaka eto. Tokony hoe olona tsy kasi andalitra, tena mpanjaka sy tena olona tena miavaka daholo, fa nisy Rahaba janga nandalo tao. Any amin'ny bokin'ny Hosea, fahaizako antsika diteny misy Jehovahandriamanitra miteny tena mahavariana nge avana Jehova. Antsika maky bokin'ny Hosea 7. Hosea 7. Tary zany na tany amin'ny mpitsara teo tsika ny teny dia hoy ilay tenin'Andriamanitra tany amin'ny mpitsara. Hoy ilay tenin'Andriamanitra tany amin'ny mpitsara manao hoe 9, fa tsy fantatry ny ray sy ny reniny fa avy tamin'i Jehova izany. Avy tamin'i Jehova. Ohatra hoe zavatra tsy dia hoe tsara zany, fa nisy zavatra tiany hatongavana atao satria hanomboka hiady amin'ny Filistina Jehova. Any amin'ny bokin'ny Hosea 7 nge vakiantsika azafady. Hosea 7 andininy voalohany. Ny amin'ny vehivavy janga anankiray izay natao tandindon'ny Israely. Averiko aminao foana fa ratsy zany vehivavy janga zany teo mason'Andriamanitra. Hoy Jehova tamin'ny Hosea izay mpanompon'Andriamanitra, anisan'ireo mpaminany kely zany. Misy ny mpaminany be dia misy ny mpaminany kely, ry Isaiasy, ry Ezekiela sy ry Jeremia mpaminany be, fa ry Hosea sy ny sisa mpaminany kely.
andiny voalohany teo jehova tamiko mandehana re tiava vehivavy izay tiany ny mivadiny nefa mijangajanga zavady mba hazo zao tsena ve mba zanyzatra tenena mandehana mitiava vehivavy izay tiany ny mivadiny vehivavy efa manambady zany hoe ary tiany ny mivadiny fa io vehivavy koa mbola mijangajanga zany hoe teo daholy ny fepetra entiny ilazana fa tena vehivavy ratsy ty vehivavy ty fa io ny nasian'Andriamanitra no vadiny no tiaviny Hosea ahoana ary zany averika le teny tareham-po tsara teo nefa tsy fantatry ny rainy sy ny reniny fa avy amin'ny Jehova izany de zao am'izay zavatra nitranga nefa ireo kosa izy tanao izy tiava vehivavy zay tiany mivady nefa mijangajanga de taka ny tiavan'ny Jehova ny zanak'Israely nefa ireo kosa de miodina ho amin'izay andriamanin-kafa sady tia apepam-boloboka ka de nivodiko sekely volafotsy 5:10 sy vary ordia omena ray sy tapany izy ary hoy za taminy andro mamy nitoeranao miandry fa tsy avela hijangajanga nanambady olo-kafa ianao ary za koa de ho toy zany aminao fa andro maro no tsy hitoeran'ny zanak'Israely tsy anna no hitoeran'ny zanak'Israely tsy anna mpanjaka na mpanapaka na fanatitra na tsangam-bato na efoda na terafima fa le fafaka zany de verina amin'ny zanak'Israely ka tatan'ny Jehova Andriamanitry ny Andriamaniny sy Davida mpanjaka ary andeha mikofotra anatina ny Jehova sy ny fahasoavany rahamby any amparany. Alleluia. Amen. Inona keny ny tasian'Andriamanitra ny tiavany Hosea an'ity vehivavy tiany ny vadiny sady mijangajanga ity ny antony tsotra de zao nasian'Andriamanitra no vidiny Hosea io ary efa novidiny Hosea izy de napetrany am'izay fananany de izy am'izay afaka nametraka am'izay satria novidiny lafo de nanaiky azy de inona am'izay natao napetrany teo am'izay natokany am'izay mba haninona mba tsy hitsangatsanga sy hanambady tsony zany io no tapahany tamin'ny alalany fividianany Hosea io vehivavy io zany averikany vehivavy janga zany hoe zavatra vehivavy mpanota zany hoe vehivavy tsy menika ho vadiana zany fa nasian'Andriamanitra ny tiaviny Hosea de novidiny mba hahafahana mametraka azy tsy hijangajanga sy tsy hanambady tsony lasa fananany Hosea zany izy manomboka eo de Hosea am'izay fa nahazo baiko tamin'Andriamanitra tsy avelanao mijangajanga hanambady olo-kafa tsony io de anao koa mba toraka izany fa raha tsy nalainy Hosea zany io de nitofoana ny fiainan'io vehivavy io fa nalainy Hosea takany hoe raha manana an'ireny takan'ireny hitanareo ohatra hoe misy an'ireny boloky detoko izy hoe boloky any sauvage eny amin'ny any anaty ala any de ny samborina de natao tao anaty kazy de atao ao an-trano de ampianarina mihira de lasa mahay mihira mahay miteny satria maheno ny zavatra tenenin'ny olona eo de ny tenin'ny olona ao ihany ny averiny ny hirahira mandeha amin'ny radio ihany ny averiny ohatr'izany ohatr'izay le izy fa ndreka tsika tsy resaka vehivavy janga foana ny tenentsika eto fitenenanao zany hoe tsy fantatritsika mihitsy ny zavatra avy amin'ny Jehova zany hoe ohatrany ahoana Samuela voalohany 7 dia nisy zavatra nitranga tahaka izao 7 Samuela voalohany 7 ary very ny boriky vavy ny kisy rainy Saoly de ho kisy tamin'ny zanany tamin'ny Saoly zanany tondrazy zatovany iraka anankiray anaraka anao de mianga ka mandehana hitady ny boriky very zany le boriky tsara saraty zany very boriky zany le avany tsisy teny misy ka hoe tsara zany very volaina ero ary ratsika very kiraro ary ratsiko maika ava very boriky zany mantsy de tsy biby fotsiny zany tamin'ny fotoana tamin'izany andro zany fa fitaovam-pitaterana sy harena tena miavaka zany boriky zany ary boriky mbola sarobidi noho ny soavaly
satria ny lalana vitan'ny borika izy mody miresaresy sy ny entana zakany dia tsy mitovy amin'ny zakany soavaly mihitsy. Ny borika mahay mandeha eny ambony vatolampy, ny soavaly mianjera. Manana qualité be dia be zany ny borika. Ny dikan'izany very zavatra ngezabe zany i saoly i kisy zanaky rainy saoly. Fa rehefa very io borika io dia lasa izy mitotototo mitady borika. Fa io borika very io misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana. Tahaka ny nanambadiany Samsona ny ilay Filistina vavy any dia hoy ny tenin'Andriamanitra tsy fantatry ny ray aman-dreniny fa Jehovah mihitsy nanao an'izany. Teto very ny borika. Tsisy afa-kilazy nareo hoe mahafinaritra izany very borika izany. Very telefônina ary tsika efa mangaiay fa ny zava-mahafinaritra dia izao. Rehefa nandeha tany Saoly nandeha nitady ny borika dia tapahoana tamina lehilahy anankiray atao hoe Samuela. Rehefa nona tamin'ny Samuela izy dia zao mba tenin'ny Samuela miakara hiary sakafo. Adinio zany 120 ny evaka itsika Samuela voalohany 7:120 hoy ny tenin'Andriamanitra. Ary aza malahelo ny amin'ny borikinao zay efa very atelona fa efa hita reny. Ary olizany zavatra irina rehetra eto amin'ny Israely soanao sy ny ankonina andrainao fa. Hitanao zany revana. Sitrak'Andriamanitra navery an'ilay borika. Fa volazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ilay mpitsara teo fa tsy fantatry ny rainy sy ny reniny fa avy amin'ny Jehovah izany. Misy tenin'Andriamanitra izao amin'ny Baiboly manao hoe raha avy amin'ny Jehovah izao dia tsisy asakana. Misy zavatra zany ry havana avelan'Andriamanitra miseho na dia zavatra tsy tokony hiseho ary. Fa ao ambadik'izay misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana. Misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana. Za teteny aminao androany manao hoe ekeo aloha. Alleluia. Ekeo rehefa misy zavatra asian'Andriamanitra tonga sy mitranga eo amin'ny fiainanao. Rehefa misy zavatra asian'Andriamanitra tonga sy mitranga eo amin'ny fiainanao, ataovy sira aloha ny tena hoe manana fifandraisana amin'Andriamanitra ianao. Aza miala amin'Andriamanitra. Fa misy zavatra hiseho eo navelan'Andriamanitra niseho mihitsy. Aza manontany efa maninona fa za no tena anao avelan'Andriamanitra niseho iny. Fa satria nahoana? Satria misy zavatra tiany hatongavana ao ambadika eo. Misy zavatra tiany hatongavana. Le borika mody very fa niverina avy any le borika hita. Fa iny raha tsy very ny borika iny tsy nandeha nitotototo nitady an'i Samuela i Saoly. Anontany momba ny borika. Fa izy Samuela tsy borika no meko anao ka. Vao omeny zavatra irinin'ny Israely rehetra ataoko tonga eo aminao ho mpanjaka ianao. Halleluia. Mpanjaka nge ny irinin'ny zanak'Israely. Halleluia. Ry havana malala dia teny aminao manao hoe navelan'Andriamanitra nanambady Filistina Samsona satria misy zavatra tiany hatongavana. Ary zao na dia nanambady vehivavy Filistina ary Samsona dia nisy zavatra karazana hoe raha amin'ny teny frantsay nisy mesure d'accompagnement nataon'Andriamanitra tamin'io zavatra nitango io. Satria tsy navelany handeha rery hanambady olona tsy mifora Samsona fa nampiarahany tamin'ny fanahy. Dia tena noho ny tafiditra fianakaviana Filistina Samsona vao tena nandripaka Filistina be dia be. Ilika anankiray nahafahan'ny Samsona niditra tao amin'ny tontolo ny Filistina tamin'ny alalan'ity vehivavy ity. Ringentsika raha nandinika nge fahalerina tsy ololetra hoe mena akanjo 30 firy izy tao mena akanjo lobaka 30 sy akanjo 30 miova dia fahalerina tolo reto fa miponina ao amin'izany asikilona zany nge Filistina iny. Zany hoe le ankambantatra mbola avy amin'ny Jehovah ihany koa nge le navelana iny zany mety nosorany Jehovah kely mihitsy aloha eto mantsy dia zao neka tsy amin'ny mivaly mihitsy zany
i Samson ary tsisy nahita ny valiny le akamatatra. Fa inona tonga n'izy voavaly? 15 ary mivadiny Samson dia nitomany teo anatrehany ka hoe halanao mihitsy aka fa tsy tianao akory a ianao konko efa nanao fampinonana tamin'ny zanaky ny fireneko ianao nefa tsy nilazainao tamiko ny heviny. Fa hoy izy taminy indro na ndraiky sondengoko aza tsy nilazako azy ka ianao fa nilazako azy. 20 dia tomany teo anatrehany tamin'ny hafitona izay nisiny ny fanasana raha vehivavy ary noho ny andro fafito dia nolazainy Samsona taminy satria nitokrisina ny anao kory ny Samsona kory anzay inona ary finareo kory ary izy koa nilaza tamin'ny fampanonona tamin'ny zanaky Israely, zanaky ny firenena. Dia zao ny olona zao nieritretra hoe io Samsona fa tratrany mandoa be. Mbola avy amin'ny Jehovah koa ny takorisina ny vehivavy io. Tena mety nampianariny Jehovah ny takorisina mihitsy. Zany hoe vehivavy le tsy manaiky tena tantakotakako. Za re tsy teny an'izany. Raza tao azandra ny valy olona fa nareo koa ve tsy mba fantatra mihitsy ty anareo zay. Sa ho ary mivaliny e, inona re? Mbola avy amin'ny Jehovah koa zay. Satria maninona? Tratra ny valin'le fanontaniana. Mila mamono 30 lahy zany ao Asikelona. Tendana mba jereo iza mponina betsaka tao amin'izany Asikelona zany. Filistina. Zay akamatatra kely tratra iny ve dia problème. Fa inona ny tanjon'i Jehovah? Tonga dia efa eo aloha dia efa misy 30 maty. Tanjon'i Jehovah ke maty daholo ny Filistina. Tonga dia 30 aloha maty. Ary tsisy dikany amin'ny Samson. Ary eto zany fahalerena azo lobaky ny telo lobaky ny Filistina any ngery lasan'ireo. Ary eo aorianao dia anjaran'ireo nofon'ny vy Samson. Ny zavatra tiako lazaina amintsika dia zao manao hoe Jehovah-Andriamanitra na dia nandefa ny Samson ho any amin'ny Filistina aza tsy mba adininy Jehovah-Andriamanitra nampilatsaka ny fanahiny satria isaky ny miteny ny ten'Andriamanitra dia nilatsaka tamin'ny Samson ny fanahiny Jehovah dia hamono izy izay. Alleluia. Misy sonna konko. Alleluia. Misy fotoana ianao avelan'Andriamanitra ohatrany hoe handeha amina lalatsarotra. Toy izay zao hoe tena sitrapon'Andriamanitra finarovako amin'ity ady ity. Dia Jehovah hoe mandehana fa misy hevitra ao ambadika io. Fa izao kosa tsy mandeha irery ianao. Alleluia. Tsy mandeha irery ianao fa misy alleluia mifanahako milatsaka aminao naiza naroviana ianao ka mila an'izany. Ho tain'ny tompany antsika rehetrarehetra mino fa voarainao zay hafatra izay tonga ampizarana fahatsapana-tsika. Hafetrantsika dia izara fahatsapana efa lasalasa ny fotoana. Voarainao ve ny hafatra radio akiradio ino ny kantoko raha misy aminareo izara fahatsapana. Ny tiako lazaina zany tiako atongavana teo dia zao misy zavatra eritreretintsika hoe tokony tsy mety io fa hoy ny tenin'Andriamanitra tsy fantatry izy ireo fa avy tamin'i Jehovah zany. Misy zavatra zany avy amin'ny Jehovah ohatrany tsy dia mahafinaritra antsika zany le izy fa rehefa avy amin'ny Jehovah io alleluia dia misy zavatra tiana atongavana ao ambadika io. Aza malaky manometsiny an'Andriamanitra, aza malaky mitsara an'Andriamanitra, aza malaky monomonina sy miteny hoe inona ty Jehovah fa jereo aloha hoe inona no tiany Jehovah atongavana fa ho hitanao fa ho ampisehoany anao io hoe inona mba tianao. Halleluia. Ampisehoan'Andriamanitra anao hoe inona no tiany atongavana ao anatin'io dia ho tsapanao izy amin'izay fotoana izay. Fatsika izara fahatsapana rehefa misy tonga ao dia andao rehefa androtsika na vavisika marina tiana inona no lasoloha mivadika dia fesotsy marina tiana inona ary no azonao ambara anao ny fitenenana. Zay vao maheno anao ny fitenenana. Tainto Casper maheno ve? Ya maheno tain'i Jesosy ianao anao ny fitenenana zao. Eo mankasitraka zoky
anitra Clarisy dia mankasitraka pastera. Tena tsy azoko mihitsy tamin'izay hevitra izay mihitsy ito tantara ito hatrizay fahandrany azy zay vao tena mahazo azy Jehova eo ambony lalàna mba hatongavany amin'ny fanafahana Israely hoe nanao zavatra tsy nety izany Samsona nanambady olona hafa firenena dia efa tsy nety daholo ray aman-dreny dia kanefa misy fihevitra Jehova tao anatinany tao ny andripaka ny filistianina betsaka indrindra tena hoe na teo anazy izany na narahany na betrika ny pastera ny Samsona an'ilay hoe hanambady an'ilay Filistina izany dia tena nahatonga an'ilay Filistina hoe be ripaka be dia tena ohatry nakasika anazy izay dia zavatra faharoany koa rehefa misy zavatra ohatran'izany izany mitranga eo amin'ny fiainantsika dia aza miala amin'Andriamanitra mihitsy rehefa misy zavatra hoe na dia efa izany tsy mifanaraka amin'ny zavatra napetraka Andriamanitra ilay izy dia na hoe tsy maintsy lalana antsika dia aza miaraka Andriamanitra amin'ny izy amin'ny tolontsainantsika izy no mahafantatra ny zavatra ao aoriana ny zavatra dia tena hoe zavatra ngesako iny mankasitraka anareo mianatra. Aleloia. Mankasitraka indrinanao koa ranavavy Marina Tiana dia tahiny Jesosy dia mahereza foana amin'ny asan'ny Tompo mahafinaritra be ny fizarana fahatsapana. Tonga dia efa nisy hira kely izay hitako nataony proposen'ny Lina dia za tonga dia aleo tsy asisika voty ianao fa tonga dia io ny mifanaraka amin'izy aza vela lala io ny hira ataontsika rehefa avy eo. Haleloia. Aza vela lala misaotra ny Lina aloha tonga dia nanolotra an'io fa tena io misy no ataontsika rehefa avy eo. Izay io ataontsika rehefa avy eo. Haleloia. Dia andao atsika piditra olona fa manaraka indray atsika piditra olona fa manaraka indray izy indray ary manarakaraka ao piditra olona fa manaraka indray isika ao raha efa ao ranavavy Aingodina Rodriguez dia dao dia mianazy fitenenana anao fitenenana. Aleloia. Mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia manao navetanan'i Jesosy ho amintsika rehetra. Mankasitraka ny aremenadako tamin'ny ten'Andriamanitra. Ny zavatra tena nakasika be an'androany dia ilay hoe misy zavatra sehon'Andriamanitra avelan'ny tranga mihitsy ny eo amin'ny fiainantsika fa ny zavatra tokony ataontsika izany dia manaiky aloha fa tsy voatery hoe eo izany eo dia ho fantatsika ny antony fa mila manaiky aloha isika takan'ilay hoe very ny boriky ny dada Saul boriky ny kisa dia ilay nalefy Saul nandeha nitaly an'ilay boriky izany tena hoe nandeana Saul nefa ny tany izy no sorana ho mpanjaka satria zanak'Israely mpanjaka ny nangatany dia tsy takatry ny saina mihitsy ilay fiasan'Andriamanitra. Dia ilay tahaka izany koa Hosea nefa mpaminany dia nasaina nanambady vehivavy janga nefa ny hoe izany vehivavy janga izany tena hoe ratsy tsy tokony ho alaina vady fa izay miditra moa ilay hoe alaina vady izy dia novidiana lafo mihitsy dia tena hoe natokana ho fananany Hosea mihitsy izany dia manomboka teo izany na tapitra ny maha-vehivavy janga ilay vehivavy janga satria efa vidiana lafo izy efa mipetraka tsy ho vehivavy janga intsony tao aoriana izay dia izay pastera ny zavatra tena nakasika be anahy ary farany moa ilay hoe Samsona dia tany amin'ny nalefa nanambady tany amin'ny Filistina dia ny fanahin'i Jehova nalatsaka tamin'ny teo foana tsy nandeha irery izany Samsona dia izay tena nakasika be dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Aleloia. Mamy be koa ny fizarana fahatsapana mankasitraka indrindra dia tahiny Tompo ranavavy Aingodina Rodriguez mahafinaritra be ilay fizarana fahatsapana izy indray ary niditra manaraka eo Aleloia. Indray atsika piditra olona hafa indray mbola misy olona hafa manaraka izara fahatsapana. Aleloia. Tahiny Jesosy indray ary sandriany inona ny azonao ambara androany anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy sika rehetrarehetra
Makasitraka pasitely amin'ny fitenenana dia makasitraka anareo mianadahy ihany koa Zokiandra Clarisse pasitely tamin'ny toriteny mampianatra sy famelabelarana mamy be. Dia ny any lesona ngeza-be voaraiko androany dia hoe misy zavatra ho fiainantsika velon'Andriamanitra amin'izao fa satria misy zavatra tiana hatongavana ao aoriana ao fa antsika mila mifikitra sy manao sitrapon'Andriamanitra hatrany. Aleluia. Makasitraka pasitely tain'i Jesosy daholo isika rehetrarehetra. Amen. Mankasitraka anao zandrena tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay koa. Jesosy marifity dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Haleloia. Mampiditra ho lafo indray ary tsika. Haleloia. Izy indray ary manaraka ao Mpanambavy Jinarda, anao ny fitenenana inona ny azonao ambara tamin'ity androany ity? Mankasitraka pasitely Jesosy antsika rehetrarehetra tian'i Jesosy pasitely. Mankasitraka pasitely nanome fitenenana, mankasitraka anareo mianadahy tamin'ny toriteny ny tena mba azoko indray ny pasitely hoe ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika tena hoe tsy takatry ny sainantsika satria misy zavy tsy mety atao nefa Andriamanitra maniraka izy. Teto tamin'ny Samsony teto hoe andeha hanambady vehivavy Filistiny nefa karaha ohatran'ny nandrara Andriamanitra androko naniraka ny karaha ohatran'ny hoe fampilan'Andriamanitra zay nanambadiana ny Samsony ny vehivavy Filistiny satria avy amin'ny nidirany nahazo fahana zany izy niditra tamin'ny Filistiny. Raha ohatra tsy nanambady vehivavy mety sarotra be ny hidirany tany. Dia tamin'ny Oseako hoe nanirahan'Andriamanitra ny Osea hanambady vehivavy janga, vehivavy tena tsy tokony olo halena vady nefa nasain'Andriamanitra izy hanambady izy nefa Andriamanitra afarany hanambady an'ny Osea ty vehivavy janga ty mba hoe hividiany lafo ny vehivavy mba apetraka amin'ny plasy tsara mba tsy hiverenany amin'ny toetra ratsy nazy. Zany riava ny antsika zany na ohatra ry zavatra tsy mety mandiniky ny maha olombelona antsika hoe karaha ohatran'ny tsy mety zavatra atao rehefa hoe Andriamanitra no maniraka tokony hoe ataontsika fa misy tanjon'Andriamanitra dia aorian'ny zay zavatra Andriamanitra dia mankasitraka dia tain'i Jesosy. Aleluia. Mankasitraka indrindra anao Mpanambavy Jinarda dia Jesosy marifity dia mitombo ositra sy fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Haleloia. Izay no mizara fahatsapana tonga dia isorana antsika rehetrarehetra misotranareo rehetra amin'ny fandavan-tena. Haleloia. Jesosy amarifity anareo rehetrarehetra dia mitombo ositra sy fahasoavana hatrany hatrany. Hira anankiray ary tsika ataontsika ilay hira nangatahana teo dia aorian'izay tsika tonga dia hiditra avy hatrany amin'ny vavaka sy vavaka ho an'ny firenena. Meno finaritra daholo ary isika rehetra. Oh,
Amen Jesosy. Misaotra anao zay Jesosy any amin'ny fotoanandroany a. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitantananao ny fiainanay tamin'ity anio ity. Ary misaotra ny afatanterahany fotoana teto androany fa tena faly zay Jesosy a. Raha totoa sy soamatsara izao fandarinay izao. No ny fahalebiazany famindraponao sy ny fitiavanao. Dia tahio Jesosy ny teny rehetra izay voatolo teto indray androany. Mba iraikitra ty anatinay. Mba tena hiboiboika ho fiainana mandrakizay. Tsisy afaky ny anendaka, nizaniza. Tsisy afaky ny anaisotra, nizaniza. Fa dia tena hoe ny toroteny rehetra teo androany, ny teny rehetra izay nitoriana, dia aniry avy zato eny amoa avy zato eny aty anatinay tsirairay avy ary tsy manam-pataperana. Dia io ty alinay ty ho alina ny fitsarana. Ny ampisinay izay tsy fantatray dia apetraka eo ampelantananao. Dia tahio nisy atokantrano izy mba tan'olona valio fitiavana, valio fity izay rehetra tonga teto Jesosy. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena mpandrosikana vavantsika Erika hivavaka ho an'ny firenena. Erika, anao ny fitenenana. Tahin Jesosy pasitera dia mankasitraka pasiterana amin'ny fitenenana. Dia tahin Jesosy ihany koa tsika tsirairay avy dia hiara hivavaka sika ho an'ny firenena sy amaranana fotoana. Ry Andriamanitra iray tsara indrindra mbola faly sy misaotra ary mitera mankalaza ny anaranao indray izay amin'ity an'ity Jesosy. Misaotra Jesosy fa mbola voatory teto indray ny teninao izay teny mampianatra anay tsirairay avy indray ny mba tena anaiky ny fitondranao sy ny fitantananao Andriamanitra. Tena hakatoa izay lazainao Andriamanitra. Misaotra fa tena lehibe tokoa ny teninao, lehibe atao-ponay ny teninao satria mahatoa izany teny izany. Tao indray izay tena hoe tsy eritreritra ninina afa-tsy ny anao sitraka ao Andriamanitra, afa-tsy ny anaiky izay fitarihanao Andriamanitra satria ianao manana hevitra heverana anay. Lalanao tokoa Andriamanitra dia tsy mba lalana hoe avery anay tsirairay avy fa tena hitondra fiadanana sy fitsaharanao anay. Izany indrindra Jesosy no mbola nahatonga izany teny izany tonga teto amin'izao fotoana izao Jesosy. Dia aoka izany teny izany iraikitra ty am-ponay mba tena hanananay fatokinanao tanteraka tokoa. Ankehitriny Jesosy dia mivavaka indray ho an'ny firenenay Jesosy. Isan'andro izay dia tsy mitsahatra Jesosy mitondra mbavaka ny firenenay satria mila anao ny firenenay. Mila ny fitarihanao ny firenenay Andriamanitra. Mila ny torolalanao, mila ny fitantananao ny vahoaka malagasy satria tena hoe mandeha anjambany, indraindray very, indraindray tena hoe mivavaka ihany ny vahoaka malagasy Andriamanitra fa ohatran'ny hoe manalavitra anao izany. Dia izany ny angatahany andro any Jesosy hoe ataovy manaiky n'izay sitraka ao ny vahoaka malagasy, ataovy manantona anao bebe kokoa Jesosy. Ataovy tena mitoky aminao fa indraindray izao mivavaka fotsiny izay indraindray Jesosy fa mety hoe
tsy mahatoky ianao akory izay ary tsy manaiky ny fitantananao sy ny fitondranao. Ampianaro ny tsirairay avy eo amin'ny firenena io mba tena hatoky ianao tanteraka Andriamanitra. Dia tahirozany firenena izany Jesosy fa mila ny fitahianao, mila ny kasika ao, mila ny famonjenao Andriamanitra mba tena ho firenena androso amin'ny fahamarinana, firenena tena hoe hita sosiny tsara Jehovah malalo, satria ao aminao ihany no ahitanay famonjena sy fahasoavana ry fitahiana. Dia apetraka feno am-pelatananao izany firenena izany, ianao koa nikasika ny mpitondranay, ny vahoaka malagasy tsirairay ihany mba tena ametraka ny fiainan'izy ireo am-pelatananao mba tena hitady ianao marina tokoa. Dia tahio ary izany firenena izany Jesosy dia apetraka feno am-pelatananao izany firenena izany mba eo ambany elatra ao hatrany hatrany dia voninahitra ho anao rery ihany. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindranao raha nampavelika tamin'ny vavaka mamy izay nentinao izany Jesosy hamaly fitianao dia mitomboza sy fahasoavana hatrany. Saotra betsaka indray nampavianatra kiraha izy koa tamin'ny tonteny mamy be dia Jesosy koa hamaly fitianao dia mitomboza sy fahasoavana hatrany ihany koa. Dia mankasitraka indray nampavy Elizatsiala ihany koa tamin'ny vavaka fanomboana fa dia tena hoe mampahery avokoa. Jesosy hamaly fitianareo, misaotra nareo rehetra izay nizara fahatsapana dia misaotra ihany koa nareo izay rehetra tonga teto androany na fohy fotoana na fohy hery na fohy toromaso. Jesosy any hamaly fitianareo araka ny halehiben'ny famindrampony sy fahasoavany. Amin'ny loasika amin'andro Jesosy ka tahiny tompo velona soamantsara tsika dia eo andeto indray tsika rapitso. Aleloia, rapitso amin'ny 7 ora sasany takamazatra eo andeto indray tsika ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra vaovao sy ekipa vaovao manaraka indray. Ny ekipa moa dia ao amin'ny groupe 2 ihany fa ny ekipa hafa manaraka indray rapitso. Tahiny tompo toray tsika rehetra Akira 2 point radio 1 afanao menonjapeo Akira 2 misy toteny isaky ny adiny telo amin'ny 2 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina, amin'ny 2 amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 10 alina. Tahiny Jesosy tsika rehetra. Amen.